Miarahaba ny mpakafy fandaharana rehetra indray tonga efa tao amin'ny fotoana izay fanarahana indray tsika miaraka amin'ny chefly atao anatin'ny fandaharana ny nahandro tsy adino any miaraka amin'ny CFPN izay centre de formation professionnelle ahafahana miofana sy mianatra. Ny sakafo izay atolotra anareo androany dia karazana entrée kely izay azo atao ao an-trano azo atao ihany koa any anatin'ireny fety isan-karazany ireny. Inona ny ataontsika? Ny mortadelle viande na mortadelle poulet na ho azy mihinana kisoa ihany koa dia afaka manao an'izany porc izany. Ny ilayntsika kosany dia ny haricot vert ary ny tongolo any ao an-trany no anaovantsika. Ary ny tongolo any ao an-trany no anaovantsika an'izay fanomezan-tsiro izay. Tsotra kely rehefa avy notangosana na ny eketena ny haricot vert dia andeha ho andrahoina kely fotsiny. Tsy sautena izy fa andrahoina kely fotsiny. Ahoana ary nanaovantsika anazy? Alaina izy dia ataontsika ao anaty vilany avy hatrany. Rehefa vita izay dia asiantsika rano. Rano kely mamasaka azy fotsiny dia rehefa avy eo asiantsika sira. Dia andrahoinao mandraparitrany dia masaka izy izany ao. Izany hoe nandrahoina tao anaty fotoana fohy, tsy nataontsika cuisson à la vapeur izy fa tena nandrahoina kely mihitsiny. Mandrapatonga izay fotoana izay dia anamboatrantsika sauce vinaigrette. Ny sauce vinaigrette-tsika dia ny oignon ezahana ho hachena. Oignon haché no ataontsika androany na potipotehana mihitsiny ilay oignon. Inona ny antony? Mba hanomezana tsiro an'ilay haricot vert. Izay izany ilay oignon haché antsika. Atao ohatr'izao aloha dia rehefa avy eo atao mifanohitra. Rehefa vita izay dia ho ataontsika ato anaty baolina kely ato amin'izay mba vita alolo ilay sauce vinaigrette-tsika. Rehefa vita izay dia asiana menaka ao anatiny. Dia rehefa avy asiana menaka dia asiantsika vinaigre ihany koa. Mety foana vinaigre ampiasaintsika na vinaigre fotsy na vinaigre mena. Dia asiantsika ihany koa poivre kely ary asiantsika paprika. Ny paprika moa dia vovon-tsakay, sakay bec d'oiseau na ilay sakay mena tsy masika ireny fa mba manome tsirotsirony kely fotsiny. Afangarontsika izay sauce vinaigrette efa nasiako tsirony izay ary asiako sira avy hatrany. Tsy maninona asiako sira kely avy hatrany izy amin'izay mba matsirotsiro tsara. Avelantsika ao anatin'ny fotoana kely ohatr'izay ilay sauce vinaigrette-tsika. Aloha jerentsika kely hoe aiza ho aiza ilay haricot vert. Efa manomboka miova loko izy fa rehefa afaka fotsiny izay fiovany loko izay dia efa vita ilay haricot vert antsika. Mandra-piandrintsika ny famasahan'ny haricot vert dia anentana kely indray hoe aza adino ny mandeha mianatra an'izany cuisine na pâtisserie aty amin'ny CFPN izany. Efa maro ny olona manana asa sy lasa miasa any amin'ireny restaurant isan-karazany ireny noho ny fampiofanana izay natolotra CFPN.
manao fanadinana ara-panjakana, azo ny sertifika ary mora aminao ny manokatra ny orinasa izay tianao. Na dia gâteau fotsiny ary ngeny ianao dia efa afaka manao hoe orinasa mpanao gâteau. Koa tongava aty amin'ny CFPNI fa sady misy ny pratika sady misy koa ny théorie. Io ambany io ny numéro téléphone dia tonga dia raiso dia tongava miofana. Aza dino koa ny mandray stylo sy taratasy satria amin'ny volana mars dia anao lalaotsika. Ary ny lalao izay ataontsika dia azahoana fampiofanana maimaimpona atao amin'ny CFPNI. Inona avy ny fepetra ataonao anatin'izany? Raisinao ny ingrédient ny ingrédient izay nampiasaina anio ohatra. Ny zavatra nampiasaintsika androany dia hoe ny mortadelle viande, dia nampiasa ihany koa tsika haricot vert, dia nampiasa ihany koa tsika tongolo, dia eo ihany koa ny poivre sy ny paprika. Dia rehefa mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ohatra milaza ingrédient 3 nampiasaina tao anatin'ny recette zao ny anarany ny antsika androany dia hoe entrée mortadelle aux haricots verts. Dia raha ianao no mamarina dia ho jerena izay voasafidy dia iny no mahazo ny loka. Aleo aloha tsy variana fa ritra ilay haricot vert atsika. Izy ity moa zany tsy natao ho ritra be fa rehefa masaka fotsiny izy dia efa mety. Ny antony anaovako an'izay dia tsy tiako ho very any anaty rano be raha ohatra hoe pochena ilay haricot vert, fa mba rano kely namasahana anazy fotsiny zany no nataontsika tao. Iny zao ilay haricot vert atsika dia ho asiantsika an'ilay sauce vinaigrette amin'izay izy alonantsika elaela mihitsiny izy mandra fampanamboatrantsika an'ilay mortadelle. Ao izy milona elaela mihitsiny, maka tsirona marikivikivy kely rehefa vita izay, satria moa mortadelle mbola misy hodiny dia raisintsika izy dia alana ilay hodiny. Ilayntsika tsirairay ohatr'izao daholo izy dia alana daholo ilay hodiny rehefa vita izay efa nahazo tsirony koa ilay haricot vert somary mantamanta teo afangarontsika tsara ihany dia ho alaintsika amin'izay ilay assiette de présentation. Eto moa zany dia mampianatra hoe raha misy motif na zavatra ohatr'izao zany amin'ny assiette dia atao ambony iny. Ohatra ny hoe raha izaho zao ilay mihinana dia aty zany ilay fitoerany amin'ny ankapobeny, fa tsisy bedy zany ilay izy fa rehefa ohatra fotsiny hoe nanoro hoe misy sary kely dia mba eny ambony izy amin'ny ankapobeny. Ohatr'izao zany anaovako an'ilay assiette dia asiako lafika kely ihany eo ambany, izany hoe asiako haricot vert kely ihany aloha eo ambany eo. Ohatr'izao. Tadidy tsara ilay hoe atao tsara ny présentation dia nareo afaka mamorona foana hozy izy fa afaka makatahaka ihany koa izay rehetra ataoko tsy maninona, afaka verina. Mandray cure-dent tsika. Ity cure-dent ity zany dia somary
spécial izy ity satria nataon'le olona ao anaty sachet mifampirinana anazy zay anisan'ny mahafinaritra anahy ihany satria sakafo zany dia mila tandremana zay ilay sakafo. Mila cure-dent iray tsika isaky ny mortadelle anankiray. Reto zany ny cure-dent zay ilaintsika. Rehefa vita zay dia makitsika haricot vert zay tiantsika anisany nafiry fa ohatra hoe anankitelo izy eto dia enroulena tsara izy ao dia rehefa avy eo amin'izay trondromintsika amin'ilay cure-dent ohatr'izao zany dia apetrakitsika eo ambony eo. Azo atao tsara zany no mampiasa an'izay hoe mortadelle sy cure-dent zay. Azo ampiasaina izy pika zany ny anaovantsika azy teo fa tsy ataontsika hoe cure-dent zany fa ataontsika pika kely izy dia amin'izay mba mahafinaritra mihaino anazy. Toy izao dia alahatritsika tsara. Mety foana izy na atao miakatra na atao midina fa zay manome ny endriny eo zany no anaovantsika azy. Tsy voatery hoe raha isan'olona ho an'ilay mortadelle fa mety ity rehetra ataoko ity no an'olona iray na entrée an'ilay olona anankiray amin'ny fête. Les présentations samy manana an'izay tiany fa azonareo atao ihany koa mandefy zany sary zany ao amin'ny page ny nahandro dia mba aseho anareo hoe zao koa mba zavatra vitanay tany tamin'ilay recettenao chef nia dia amin'izay mba falifaly be hoe tena mba misy manaraka ilay fandaharako ao tia samy manao an'izay vitany amin'izany haingo hiprésentena ny sakafontsika zany. Ity zany ny farany dia ho ataoko eto reto haricot vert farany reto zao zany mba inspiration keliko tao anatin'ilay décoration antsika na présentation antsika ao anatin'ilay fanaingonan'ilay sakafo zany. Rehefa vita moa zay dia azo atao tsara mihitsy ny mandraraka an'ireto saosy reto. Les saosy vinaigrette eo ambonin'ilay na dia le mortadelle ary dia azo araraka tsara mihitsy eo amboniny satria salady izy na entrée. Entrée froide izy na dia nandrahoana ary le haricot vert dia azo atao mangatsiaka tsara izy rehefa avy eo. Toy izao indray ilay sakafontsika anio dia manantena fa amerin'izany nareo any an-trano na dia somary lafolafo ary ilay haricot vert tsy dia tena mandany be izy dia mba asehoy ao anatin'izany page zany izay vitanareo amin'ilay présentation na les décoration. Izay indray ny fandaharantsika anio salade, mortadelle et haricot vert. Dia amin'ny manaraka indray.